Naveriny antenimieram-pirenena eny amin'ny HCC ny 20 septambra lasa teo hodininy ilay lalàna 14 tsipika 20 mahakasika ny fitsinjaram-pahefana. Fahadisoana teo anivy ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no antony tsy nahatomomba an'io lalàna io raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompony draikitra iray teny Tsimbazaza. Tsy maintsy averina eny amin'ny HCC ny lalàna iny mialohan'ny hamohan'ny filoham-pirenena ny didy fampiarana izany. Tsy mbola mahavaolana ny vola 2 miliara ariary isam-bolana etra azo amin'ny mpiasa amin'ny karamalatsaka ny 5.3 araka ny voafaritra ny teti-bolam-panjakana 2024. Mpiasa manodidina ny iray tapitrisa euro voakasika izany izay heverina hanamaivana ny kitapom-bolam-panjakana. Etsy ankilany, tsy mbola nisy tokotany kosa ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 2024 telo volana mialohan'ny ifaranan'ity taona ity. Mitady fiaramanidina roa ho an'ny Air Madagascar ny fitondram-panjakana antony fionan'ny filoham-pirenena tany ATR sy ny Airbus tao Europe ary ny Boeing tany États-Unis. Hovidiana sa hofainy ireo fiaramanidina ireo tsy misy teti-bola mazava mahakasika izany ao amin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Tsy ny fifidianana fiaramanidina vaovao loatra nefa no vahaolana fa ny fanarenana ny fitantanana ho ny mpahetoekarena sy ny mpandrarana ny hevitra momba izany androany. Bangy iray ny tontolon'ny mozika malagasy nodimandry noho ny lozam-pifamoivoizana tany Antsalova any amin'ny faritra Melako Maly ny mpanakanto Sokimenika teo amin'ny faha-enina amby telopolo taonany. Afany tsy maintsy ampandalovana ny razana eto Antananarivo alohan'ny ampidiana azy amin'ny toliarany ny tanindrazany hoy ny mpanakanto namany. Etsy ankilany, efa eo ampiresahana amin'ny tompony ndraikim-panjakana ireo mpanakanto namany sy ny fianakaviany ny amin'ny fomba ampiakarana azy eto andrenivohitra. Farany any ivelany, taorian'ny fampitandremana ataon'ny États-Unis ny CC Somaly nidaroka bomba nalefa ao Syrie tao Rakasy Deir tsy lavitra ny sisintany Irak. Manodidina ny 20 ny bomba nazera tao Golan voalohany toy izao raha oharina amin'ny zava-misy tamin'ny taona 2024. Etsy ankilany, tsy hemitra amin'ny fanapahan-keviny Amerikanina. Ny andindiny izay avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet Évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Fetatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+.
Ankafaliana indray tompo-klasy tompovavy no itsidian'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny kolo ny tokantranonao amin'ity takariva ity manasanao mpanazana hanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny pejin'ny politika avy hatrany taorian'ny tonda-tabatra izay nataon'ny sefafi farany teo nietsika ihany koa ary nivoaka tamin'ny fanginana ny KMF Knoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny raha ny hevitry ny KMF Knoe hatrany mandeha ila ny fitantanana ary mbola lavitra ny fametrahana ny fitondrana tsara-tantana eto amintsika ankehitriny noho ny tsy fampiny ny finiavana politika ny mpitondra raha ny fananjavan'izareo hatrany manana anjara andraikitra lehibe amin'izany ny mpitantana ankehitriny. Erinirina Rabanitro mitatitra ny andinindininy. Nandritra izay fitondrana rehetra ny fandimby teto tsy mbola nisy fitarazoana tahaka izao ny fitantanana andraraha-pirenena. Fito volana izao no nijeron'ny antenimieram-pirenena tsy mbola misy eny amin'ny androm-panjakana ity ny atoko-panohatra afaka mampifandanja ny hery eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanantanteraka. Apahany amin'ny fomba fitantanana tsy mety eto ihany anefa izany raha ny tatitra nataon'ny KMF Knoe. Voalaza ao anatin'ny donc hoe politika programme-mpanjakana ny hoe hanao tsy androavam-bola ny fidiram-pianatra ohatra izay tokony ho zavatra imasoana tokoa raha tiana ny ampitombo ny sy hanatsara ny niveau na ny farapahaizan'ny malagasy mba hahafahana mampitombo ihany koa ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fitantanana andraram-pirenena. Ataonao ahoana moa ny ampirisika ny olona izay ny akamaroany tsy manamaky teny sy manoratra nefa hoe izy ny tokom-pahefana ao anatin'ny constitution, izy ny tokom-pahefana fa mampindrana ny fahefana fotsiny. Momba izay fiainan'ny vahoaka izay hatrany, isan'ny nisarika ny sain'ny maro tato anatin'ny 2 volana izao ny momba ny fametrahana ny teknolojia TNT. Ity teknolojia ity izay efa ifandrombahan'ny orinasa vahiny ny fahazona ny tsena momba azy. Fanontaniana no napetraky ny filohan'ny KMF Knoe mikasika izany. Dia fanontaniana no napetrako. Inona no ataontsika hoe mahatonga ny tompona andraikitra hoe maika be amin'ny fametrahana an'ilay izy. Inona ny tombontsoa hoentin'ilay TNT ara-tsosialy, ara-toekarena ho an'ny firenena amin'izao sehatra misy antsika izao. Izay zany anankiray. Faharoa, raha jerena ny fahafahan'ny vidin'ny malagasy, firy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao no manana ny atao hoe poste téléviseur. Natetika ihany koa ny fitokonana nataon'ireo mpiasa amin'ny orinasa-mpanjakana toy ny JIRAMA sy ny ERMAD. Ity orinasa fitaterana nabakabaka ity izay nahitana korotana tao amin'ny fitantanana azy ary mbola tsy afaka ao amin'ny lisitra be hatramin'izao. Vao tsy ela ihany koa no nalaza tao amin'ity orinasa ity ny fanodikodinana vola be nefa mbola tsy hita ihany koa hatreto izay marina momba azy. Isan'ireo orinasa-mpanjakana ratsy tantana no anton'ny olana ankehitriny. Ny bonne gouvernance dia tafiditra ao anatiny ny resaka voalohany ny fanaovana tatitra na ny redevabilité. Io zany tokony hoe mba tsy hoe sanatria tonga any amin'ny vanim-potoana na toedra ratsy azo anoarana vao hoe hipoaka indray ny grève sy ny sisa fa tokony voizina amin'ny fitantanana amin'ny raharaham-panjakana io resaka fanaovana tatitra. Zay zany vahaolana voalohany na ERMAD io na zay hoe sehatra rehetrarehetra misy. Mbola maro ny fanontaniana tsy nahitam-baliny hatreto mikasika ny fitantanana andraraha-pirenena ankehitriny. Voaresaka foana ohatra ireo karazana firamaizina fitrandrahana tsokosoko ny harem-pirenena saingy tsy mbola mivaingana vokatry ny fampiarana ny lalàna sy ny fanenjehana momba izany. Manao antsoavy momba izany ary ny KMF Knoe araka ny hevitry ity fiarahamonim-pirenena ity mbola mijanona ho teoria aloha hatreto ny hoe fanjakana tsara tantana ary dingana maro no mbola ilaina atao hatongavana amin'izany. Makasika indrindra izay tontolon'ny politika izay hatrany dia mitady fiaramanidina miisa 2 ho an'ny Air Madagasikara ny fitondram-panjakana. Izay no antony fihaonan'ny filoham-pirenena tamin'ny ATR sy ny Airbus tao Europe ary ny Boeing tany États-Unis. Hovidiana sa ho faina ireo fiaramanidina ireo. Tsy misy teti-bola mazava makasika izany ao amin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Tsy ny fifidianana fiaramanidina vaovao amin'ny zava-misy ankehitriny nefa no vahaolana fa ny fanarenana ny fitantanana hoy ny mpahay toe-karena sendranay androany. Ny andindiny miaraka amin'ny Michel Arnatsona.
Araka ny antotanisa avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ireo orinasa mpanjakana misy 590 eto Madagasikara, 70 amin'ireo sisa no mihodina amin'izao fotoana izao, ka isan'izany ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Mahery ny 900 ny petrabola ao amin'ny kompania io no an'ny fanjakana, raha ny hita fa tiantoka avokoa ny setrin'ny vola be mihodina ao amin'ny Air Madagasikara. Mariky ny maharatsy tanànan'ny firenena hatramin'izay izany ny mpandrarahara toe-karena iray. Etsy ankilany eo amin'ny resaka fitantanana no sokajian'ny mpahay toe-karena iray, olana goavana manakana ny fivoaran'ity orinasa mpanjakana ity. Raha ny zava-misy ankehitriny 900 ny mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana n'ity kompania ity no mpanao politika ary olona akaikin'ny filoham-pirenena avokoa. Saika tahaka izany hatrany no niseho teo aloha, isan'ny teboka mila fanarenana izany mba ahafahana manarina ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Vola be no miasa amin'ireny, dia vola be ny tombom-barotra tokony ho azo raha mandeha araka ny tokony izy ny fitantanana. Mipetraka amin'ny fandiniana ankehitriny hoe tokony hanavao ny fitaovana ampiasainy ve izy. Fanontaniana mipetraka ary dia hoe rehefa mba nanao kajikajy ve ary ny tompony andraikitra hoe mahaleo sarany ve ny vidiny raha ohatra ka mividy vaovao na mitazona nefa eo fa manao entretien araka ny tokony izy. Iny aloha dia anankiray efa tsy ekena sarotra be ny alantsika ao anatin'ilay lista be raha mbola mijanona amin'izay zavatra izay ihany, fa rehefa tapa-kevitra tanteraka hoe hanavao dia avoazana tanteraka dia avoazana koa ny fomba fiasa miaraka aminy. Ankoatra io lafin'ny politika io tsy fantatra mazava ihany koa hatreto hoe vola viaza no hividianana na hanofana ny fiaramanidina roa izay tadiavina ankehitriny. Tsy hita ao anatin'ny loi de finance rectificative 2024 izany. Mety ho tazana amin'ny taona 2024 ve mampametra-panontaniana ihany koa etsy ankilan'izay ny hoe orinasa roa mpifaninana no naton'ny fanjakana. Ireny izany dia tia-piseho filoham-pirenentsika hoe tsy voafehiny hoe frantsay Airbus ihany sika sy ny ohatr'izay na voafehiny hoe amerikanina Boeing fotsiny, fa tena iona amin'izy roa tota dia hanao ny safiditsika isika. Zay ve ny lalana tena mety sa mametraka safidy avy hatrany amin'ny tokana dia manatsara ny fomba fifandraisana amin'io tokana io na Boeing na Airbus, fa tsy eo no misababaka eo. Ilay misababaka io dia tadiva tsisy tombony ho azontsika amin'io, manana safiditsika fa amin'ny lafiny komersiala tsotra dia tsy atoky atsika ireo olona ireo. Fitiavana tehany eo fa mitady vahaolana ve izany no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny sa inona no paikady ara-toe-karena ao ambadika ity fitadiavana fiaramanidina roa hafa ity. Fiaramanidina vaovao ireo tadiavin'ireo raha ny zava-misy ankehitriny. Io no mety ampiavaka izany tamin'ny fomba ny safidianana an'ireo Airbus roa teo aloha izay voapirofo amin'izao fotoana izao fa tsy niteraka afa-tsy fatsiantoka ka tsy nahafahana nanarina ny Air Madagasikara araka ny viana tany am-pandohana. Navery ny antenimieram-pirenena eny amin'ny HCC ny 7 volana septambra lasa teo hodinihana ilay lalàna 2024 tsipika aotra 20 makasika ny fitsinjaram-pahefana izay namoahan'ny HCC fanapahana fa mbola tsy vonona ny andinin'ny fahatelo ao anatin'io lalàna io. Andrasana ny fanapahana vaovao avy amin'ny HCC izany fa adosona teo anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana no antony tsy mahatomombana io lalàna io raha ny fanazavana azo avy amina tompona andraikitra iray teny Tsemazaza. Lalàna moa izay efa nambaran'ny HCC anefa fa tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana raha ny votoatiny. Iandry Raritsono mitaritra ny fanadidina. Tsy fahaiza miasa teo anivon'ny teknisianina ny ministeran'ny atotany no nahatonga ilay andin'ny fahatelo nambaran'ny HCC fa tsy mbola vonona tao amin'ny lalàna 724 tsipika aotra 20. Milaza io andin'ny fahatelo io fa tokony hotovanana amin'ity lalàna ity ny sata manokana amin'ny fehana Antananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy sy ny isan'ny faritany, isan'ny faritra ary ny isan'ny komina sy ny famaritana azy ireo ara-jeografika. Fahatarana sy fikorotana navy amin'ny teknisianina ny ministeran'ny atotany sy ny fitsinjaram-pahefana nahatonga izany raha nambara ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy nety ny seho tava. Sekretary misy ny tombana tara koa mbola natsola mihitsy izany le tany amin'ny teknisien tany intérieur hoe fa jireo indray mpandihy tena tia marina hoe vao alefanay izy tika
dia zareo mbola miandro lasa latsinainy 8 angamba izy zay dia miandro 9 izy vao tonga teo dia mitsetry mety zay vao nalefa l'izy efa nalefa l'izy nalefa tany amin'ny secrétaire général présidence dia nandefasana koa tao amin'ny HCC greffier en chef tao amin'ny HCC tsy fantatra zay miseho fa tonga moa dia iny valina zany iny voakany HCC hoe tsy disponible izy. Na dia nisy aza nefa fahadosoana teo anivon'ny ministeran'ny aty tany io na avarinany tsy nahitany izany teny anivon'ny biro maharitra ny antenimieram-pirenena. Ny fanesorana io andinin'ny fahatelo io amin'ny lalàna 424 tsipika 420 no tokony ataon'ny antenimieram-pirenena satria mbola tsy nodiny iny ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna mahakasika ny isa, ny famaritana ara-jeografika, ny famaritana ireo faritany, faritra ary ireo komina ho ny pahalalàna iray. Vokatra izany tsy maintsy averina atolotraingana ny HCC hodininy izany raha tiana ny amoahana ny didy fampiarana aingana ity lalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ity. Rehefa nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana dia nasorona tao anatiny ny artikla anankitelo mikasika ny satany Antananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy be, ny délimitation ary koa ny isan'ireo commune nalefa ny antenimieram-pirenena teny amin'ny présidence sy ny HCC izy io kanefa mbola nampiarahana ireo tao anatiny ireo lalàna telo ireo zay tokony efa tsy tao intsony ka arakin'izay zany dia navoakan'ny HCC araky ny nambarany iny fa mbola tsy vita les corrections de plus forme dikan'izay dia miverina eny amin'ny antenimieram-pirenena indray zany manao an'lizy vaovao indray zareo zay vao atsofony ao anatiny ireo artikla telo ireo zay vao miverina eny amin'ny présidence sy ny HCC indray zay zareo va afaka manao promulgation de loi. Tsy fifehezana ny takin'ny lalàna ve sa fahamaizana diso tafahoatra no nahatonga ireo teknisiana avy amin'ny ministeran'ny aty tany sy fitsinjaram-pahefana ary ireo tompony andraikitra eo anivon'ny antenimera nanao io fahadosoana io. Fahadosoana izay nahatonga ny HCC nanapaka fa tsy mbola vonona ny lalàna ifehy fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Raha fahamaizana no nahatonga izany ny fahadosoana tahaka izany izay vidiny lafo noho izany mampitarasoka ny fiainam-pirenena. Raha ny voalazan'ny lalàna hatramin'ny 2 oktobra farafahatarany no tokony hamoahany filohampirenena ny didy fampiarana io lalàna io. Politika izay trano saingy ny lafin'ny fifidianana amin'ny zoma fa 20 ny volana septambra ao izao no ataony fitoam-pitsarana ilay fifidianana solombavambahoaka naverina tamin'ny distrika 4 ny 20 ny volana aogostra lasa teo moa no nanatanterana izany fifidianana izany. Herinandro 4 no fotoana lan'ny CES ny tsarana ity fifidianana amin'ny ampahany ity raha toy izany ihany ny fotoana nolanina ny tsarana ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny distrika misy 5 tamin'ny 20 ny volana desambra taona 2024. Inona no antony natonga izay fitarazona tamin'ny fitsarana fifidianana izay. Iandra Rarsona mitaritra ny fandadidina. Fitarainana miisa 520 no tonga teny amin'ny CES Ambohida nangataka faniliana kandida ary fanafoanana vato miisa 370 tao anatin'ny 10 andro taorian'ny andro nanaovana ny fifidianana voafetrany lalàna. Ny 15 septambra namoaka fanapahana ny CES fa tsy mitombina ireo fitarainana ireo araka ny lalam-pifidianana andininy 730 sy 430. Momba ireo fitoriana fanafoanana vato fantatra fa biro-pifidianana iray isaky ny distrika ihany no nofoanan'ny CES noho ny tsy fanarahan-dalàna saingy tsy hanova firy ny isam-bato izany ankoatra ny ao Sainte-Marie izay tsy misy afa-tsy vato 7 ny elanelan'ny kandida roa voalohany. Mitarazoka ny fahitan'ny mpanara-baovao ny famoahan'ny CES ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka naverina iny raha ampitahina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 20 ny volana desambra. Raha ny 15 septambra no namoahan'ny CES ny didy mitsipaka ny fangatahana fahalihana kandida 10 andro aty aoriana vao hamoaka ny vokatra ofisialy izy ireo. Raha nanontaniana androany tsy nisy afaka nanome fanazavana ho an'ny mpanao gazety ny Ety Ambohida. Na dia dilaza ny 30 andro voalazan'ny lalàna, loharanom-baovao maro no nahenony fa misy ireo tsindry maro mahazo ity fitsarana manokana misahana ny fifidianana hananganiny ireo rafitra anatin'ny Repoblika faha-4 ireto tamin'ity fifidianana solombavambahoaka naverina ity. Iadivan'ny mpanao politika mafy indrindra fa ny avy eo anivon'ny mpitondry ity toerana solombavambahoaka miisa 4 ity araka ireo loharanom-baovao voaray ireo. Tsy mana solombavambahoaka nirotsaka na iray aza ny mpitondra ankehitriny tamin'ny andro ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 20 desambra. Antony izay mahatonga azy ireo miady mafy ametraka izay olona atokisany tokoa eny anivon'ny antenimieram-pirenena.
Ireo solombavambahoaka niditra ao anatin'ilay vondrona politika HVM ankehitriny dia solombavambahoaka nirotsaka tamin'ny anaran'ny tenany manokana sy ny tsy miankina avokoa. Inona fa hanome fanazavana mahakasika izao fahatarana izao ny CES amin'izy mahavo izao mandritra ny famoahana ny vokatra ofisialy raha tsy misy ny fiovana. Raha tsy ahivina ny vokatra tsy ofisialy navoakan'ny Senita dia tahaka izao. Distrika Anambanja, Solaimanina Mahamoud nahazo vato 4,5 avy amin'ny VPM Malagasy miara-miaingy. Ho an'ny distrika ny Belle-sur-Tsirbina kosa, raha koa tsy zanak'olona Paul ao amin'ny antoko politika Iaraksika nahazo vato 13,470. Marovoay nahazo vato 13,415 ny kandidat tsy miankina Ravonjatovo Saoby. Ny kandidat Tsivolany Maximin nahazo 2,170 ho an'ny distrika ny Sainte-Marie. Mananantsika ny pejin'ny politika amin'ity takariva ity tsy mitovy hevitra na ireo samy iray sambo niaraka tamin'ny ravalomanana markaza momba ny fiverenany eto Madagasikara. Niverina ho resabe teto amin'ny tontolo politika indray ny momba ity filoham-pirenena teo aloha ity hatramin'ny fionany omaly tany Pretoria Afrika Atsimo. Dokam-barotra fotsiny no ataon'ny filoha teo aloha fa tsy tafody atao anatin'ny 5 taona izy hoy Lalatiana Rakotondrazafy nandray anjara tamin'ny fampandaniana any Jacob Zuma marika ravalomanana hoy kosa ny pro ravalomanana Madagasikara ka antony tsy mbola amelany Afrika Atsimo azy iverina eto tanindrazana. Erinirina rabarina mitatitra izay fanatediana izay. Tokony ho andrany alina no tonga eto Madagasikara ny délégation notarian'ny député Kiriv Randrenarso ny ona tamin'ny Troika teo ankilan'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Hatramin'ny omaly nakalazaina ny hoe abody azy eto ny Troika. Tsy mbola nisy fanambarana ofisialy avy amin'ny Troika nefa fananamarina izany hatreto. Ho an'ny Lalatiana Rakotondrazafy tsy manana fahefana momba ny famerenana azy eto ny filoha teo aloha raha ny zava-misy hatreto. Ambony débat rehetrarehetra hoe te-hody ve Marika Ravalomanana sa tsy te-hody Marika Ravalomanana, tsika mahalala ihany koa avec toutes les réserves qui s'imposent hoe iza moa Marika Ravalomanana ary Marika Ravalomanana dia hatramin'izay nahay foana bluffé osika ny teny vahiny andreo mpiaradia aminy dia izay rehetrarehetra izay mahatonga anao hoe io ange ny filohan'ny repoblika ny tokony manapa-kevitra mazava hoe zao ny any hevitra amin'io raha ampodiny Marika Ravalomanana eny ary ndao ampodiny izy tsisy mana problème amin'izany fa aiza ho aiza ny idiran'le fampodina azy amin'le réconciliation sy le hoe vérité takitsika raha tsy ampodina indray Marika Ravalomanana inona ny antony inona no ao ambadika izay rehetrarehetra izay atahoana mipomba azy. Ankoatr'ireo antony ara-politika sy ara-pitsarana nanome hevitra hafa mihitsy ny avy eo anivon'ny fikambanana pro ravalomanana Madagasikara. Ho azy ireo ny firenena afrikanina tatsimo mihitsy no mbola mitazona ny ravalomanana no ity farany efa mitazona andraikitra lehibe ara-toe-karena any an-toerana. Tokony ho fantatritsika fa inga ravalomanana nge dia anisany nampitombo ny ari-karena atao Afrique du Sud ka tsy adala mihitsy zareo Afrique du Sud akory ny amerina azy moramora eto fotsiny satria vola be nge any grande surface ngezabe ny ananany ravalomanana ao Afrique du Sud mbola actionnaire izy amin'ny BMW ary anisan'izany koa ny rôle mbola nalany président Jacob Zuma nge mbola ny volan'ny ravalomanana mipetraka any. Raha ireo voalaza rehetra ireo no mitombina azo heverina fa ny fanahinany sy ny fampiasam-bola anakorontanana ny firenena eto Madagasikara no antony mahasarotra ny iverenan'ny ravalomanana marika eto amin'izao fotoana izao. Ity farany izay milaza ny mifanohitra amin'izany hatrany. Araka ny ampahambaovao iray ihany koa hatramin'ny omaly nanome toromarika ny mpiaradia aminy ampitombo ny tsikera sy ny fanoherana ny fanjakana ao anatin'ny rafitra misy ankehitriny ity mpanao politika mialokaloka tsy Afrika Atsimo ity. Ny pejin'ny toe-karena kosa no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Ifototra bebe kokoa amin'ny fanomezana ainga avao ny toe-karena sy ny fampiakarana ny ari-karena faobe ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrana Europeana ao anatin'ny efa taona manaraka. Tanjona amin'izany ny fanatsarana ny tontolo iasan'ireo mpampiasa vola vahiny eto an-toerana araka ny fanazavany ny solitena maritra ny vondrana Europeana androany. Nisy moa ny fionany tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny kolo io maraina io. Sitraka Ravonarson no mitatra ny andindiny. Famatsim-bola 770 tapitrisa euro nakatoavan'ny vondrona Europeana taoriny ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Tafiditra ao anatin'ny paquet post-électoral izany anatanterahana fandaharana asa telo. Anampiana ny teti-bola-panjakana ao anatin'ny roa taona ny 770 tapitrisa euro.
anatsarana ny fitantanandrara-panjakana ao anatin'ny entona ny 7 tapitrisa euro ary ho tantana ny ordonnateur national ny 2 tapitrisa euro. Akoatra ny Fed faraka 10 nanome vina amin'ny endrikendriky ny fiara-miasa eo amin'ny vondrona Européenne sy Madagasikara ny solo-tena maharitra ny vondrona Européenne androany. Certainement, la relance économique, la croissance économique. Ifototra amin'ny fanomezana aingavao ny toekarena sy ny fampiakarana ny arkarena ny fiara-miasa eo amin'ny vondrona Européenne sy Madagasikara. Vonina izahay hanolotanana eo amin'ny fanatanterahana izany mba hanatsarana ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Voir comment on peut engager les investisseurs. Voakalohan'ny faran'ny taona 2024 ireo famatsim-bola mitetina 520 tapitrisa euro efa nampanatenainy ny vondrona Européenne. Momba ireo famatsim-bola tafiditra ao amin'ny Fed faraka 10 kosa miankina amin'ny fanjakana malagasy ny fivoahan'izany. Pour avoir des financements frais sur les 455 millions. Tokony hanana fandaharana azy Madagasikara mba ahafahany mahaso matsim-bola vaovao amin'ireo 570 tapitrisa euro efa nampanatenainy vondrona Européenne. Izany jerena izay sehatra fa ny vondrona Européenne manampy. Tokony hainga ampekady sy ny lara-pahamehana apetraky ny gouvernement izay. Ce que les autres bailleurs font. Et en fait c'est ça, c'est pas des conditions, ce sont des discussions. Eo amin'ny lafin'ny politique naneo hevitra mikasika ny fanemorana ny fifidianana communal ihany koa ny solo-tena maharitra ny vondrona Européenne. Alors c'est pas à nous, à l'Union européenne, de nous prononcer sur une décision qui correspond aux autorités malgaches. Tsy anjaranay no manome hevitra mikasika an'izany fa fanapa-kevitra no raisin'ny fitondrana malagasy izany. Ny fiodinan'ireo androm-panjakana no zava-dehibe ho anay. Tsy manana kambara izahay mikasika ny fanemorana ny daty hanatanterahana ny fifidianana. Des engagements pris. La date concrète de la célébration des élections, ça ne nous correspond. Taorinina ny lora ny taratasy fanendrena azy asa eto Madagasikara, fionana voalohany teo amin'ity solo-tena maharitra ny vondrona Européenne vaovao ity sy ny mpanao gazety malagasy androany. Mbola amin'izay pejy ny toekarena izay trany vola mitentina 2 miliara ariary isam-bolana no tokony hiditra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana vokatry ny fakana ireo etra amin'ny piasa mikaramalatsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary. Piasa manodidina ny 2 tapitrisa eo no voakasika izay. Tokony anamaivana ny teti-bolam-panjakana ny fidiran'ireo etra ireo miampy ireo efa nandoetra hatramin'izay. Tsy mbola misy anefa izany raha ny zava-misy atreto. Zarokotondrina no mitaritra ny andindininy. Manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy ka hatramin'ny 2 hetsy eo ny isan'ireo mpiasa-panjakana no mikaramalatsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary. 5 alina sy 4 hetsy eo kosa ireo mpiasa tsy miankina. Izy ireo izay samy voakasika ilay fakana etra amin'ny karamana ny IRSA 2,000 ariary isam-bolana. Raha atao ny kajikajy tsotsotra, manodidina ny 2 miliara ariary eo ny vola hiditra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana vokatr'izay. 2,7 miliara ariary izany ho an'ny sehatra tsy miankina ary eo amin'ireo mpiasa-panjakana kosa ny sisa, izany hoe manodidina ny 400 tapitrisa ariary eo. Ireo vola ireo izay tafiditra ao anatin'ny 700 miliara ariary ka sain'ny fanjakana ampidirina ao anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra. Ireo vola ireo izay tafiditra ao anatin'ny 700 miliara ariary ka sain'ny fanjakana ampidirina ao anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra rehetra araka izay voafaritra ao anatin'ny teti-bolana sy mpantsina 2012. Ireo vola miditra avy amin'ny hetra ireo miampy ny famatsim-bola no miantoka ny taona iray ho an'ny firenena malagasy. Hatreto aloha tsy mbola misy tokotany ny momba ny teti-bola 2012. Fionana tamin'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina no nataon'ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Ary mbola isy fionana fandroa no tanterahana kosa amin'ny tapaky ny volana oktobra ho avy izao. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo am-panangonana ireo fandaniana kasain'ny ministera tsirairay avy ity ministera ity. Raha tsy ahivina 703 miliara ariary ny teti-bolam-panjakana tao anatin'ny teti-bola 2012 sy ny mpantsina. Tokony hiakatra kokoa noho io ny teti-bola 2012 no ireo tetikasa maromaro efa hitadiavana mpamatsy vola. Makasika kosa ny pejin'ny sosialy izay anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao ny pejin'ny fampianarana iova ny programma fampianarana eto Madagasikara aorian'ny fifanarahanam-pirenena izay atao ny 8, 9 ary 10 oktobra ho avy izao ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hatreto aloha izany mbola ny programma fampianarana efa tamin'ny 20 taona lasa izay no hotohizana. Araka izany mbola samy anao izay tiany ny sekoly rehetra amin'ity taom-pianarana vaovao ity gabora araka izany hatreto tsy mitovy ny arahany eo anivon'ny sekoly mpanjakana sy ny sekoly tsy miankina. Michela Ranartsona.
Tsy mbola niova ny programa mpampianarana teto Madagasikara efa ho 20 taona izay. Tsy mipetraka mazava hoe inona ny programa tokony ho arahana any ka samy manao izay tiany ny sekoly, na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankina. Eo amin'ity sekoly iray tsy miankina ity, ny mpanabe sy ny sekoly no mamaritra ny fandaharam-pianarana ho an'ny mpianatra ao aminy fa tsy misy ny fefy na ny fenitra arahana momba izany. Ninay aloha izany ny programa tsy manaraka ny fanjakana mihitsy fa programa nay zany tena hoe tia ny ampiasaina dia hatramin'izay mantsy izay zao tsy dia hoe nanaraka firy ny fanjakana dia manana ny anay manokana izay hoe tia ny arahana fa tsy voatery hanaraka ny fanjakana zany izay. Ohatr'izay koa ny resaka fitaovana ampiasaina dia hoe mampiasa aty ivelany fa tsy voatery hoe ny fanjakana mihitsy zany. Zay zany hitanay hoe kokoa hoe misy anabeazana kokoa ny ankizy sady mba hampandrosikeny ny ankizy. Araka izany na ireo boky ampiasaina entina anabeazana ireo zaza malagasy ary dia samy manana ny azy. Ny endrika ny fanadinana mpitranga isaky ny faran'ny taona no hifantenana ireo boky ampiasaina. Samy mandeha samy mitady manao izay ampaha ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ny tsirairay. Ny mpianatra eny anivon'ny fanjakana no tena lasibatra vokatra izany amin'ny ahavi-pahalalana. Ankehitriny tsy misy boky mazava intsony voafaritra fa ampiasain'ny EPP sy ny CEG. Efa lany andro ireo nampiasaina hatramin'izay. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ao aorian'ny fifanarahan-pirenena izay ho tanterahana ny 8, 9 ary ny 10 oktobra ho avy izao hiova ny programa mpampianarana eto Madagasikara. Tokony hitovy daholo ny fandarana na ny programa ny publika sy ny privé fa matoa ny privé misy tsy mitovy amin'ny fanjakana dia voalazako teo aloha izy satria zareo tsy impliqué tamin'ny zavatra novaina tamin'ny tany aloha dia manjary samy manao ny azy na ny privé na ny école publique tao anatin'ilay izy dia manjary misy mizana tsy mitovy ilay izy nefa tokony samy taranaka amin'ny malagasy ireo tokony dia izay ilay hovaina zany mba hitovy daholo ny fomba fampianarana na ny boky ilaina eo amin'ny zaza malagasy. Hatreto aloha raha ny fanazavana azo hatrany, ny programa mpampianarana efa nisy hatramin'izay ihany no tohizana amin'ity taom-pianarana 412 sy 512 ity. Ny programa amin'ny taom-pianarana 512 sy 412 sy 4 araka izany no antenaina hiova. Nahembotra amin'ny faraka 20 ny volana oktobra ho avy izao ny fitoam-pitsarana ny Rarakomma sy Saimady izay tokony notontosaina androany. Raha ny fanazavana azo mandra-pahatongavan'io andro io anangana birao vaovao ny fikambanan'ireo mpivarotra itsy amin'ny Komma 67 hektara andinihana ny fitantanana ny tsena. Hatreto aloha mitoy ny mivarotra aloha izany ireo mpivarotra misa 500 tokony hisaka. Ny pejin'ny kolotsaina kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Banga iray ny tontolon'ny mozika malagasy no dimandry noho ny lozam-pifamoivoizana tany Antsalova dia mifaritry Melaky omaly alina ny mpanakanto Rasokininka teo amin'ny fa 13 taonany. Afany ny tsy maintsy ampandalovana ny razana eto Antananarivo alohan'ny ampodina azy any Toliara any amin'ny tanindrazany raha ny fanazavany ny ireo artista namany. Etsakilan'izay nefa efa eo ampiresahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireo mpanakanto namany ireo sy ny fianakaviana ny amin'ny fomba ampiakarana azy eto andrenivohitra. Zorakotondrina no mitatitra izay. Rasora misy Claudine, antsoina ihany koa Rasokininka, mpanakanto isan'ny nalaza ary voalaza fa mpanjaka vavin'ity gadona ity. 70 taona izy izao nodimandry izao. Zavatra tonga dia tsapa voalohany ianao tao anatin'ilay izy raha vao nahinon'io zany ny namana rehetra dia hoe tonga dia hoe banga be matsiaro banga zay zany ao anatin'ny lafin'ny kolotsaina sy ara-javakanto eto Madagasikara sy indrindrandrindra ny avy any amin'ny faritra atsimo iny. Satria raha ataoko hoe araky ny tenen'ny namana teo zany, namana mambotsy teo hoe ny olona tena nitondra ny fanehoan'ny tsapika zany raha hitondra hoe misy be sasany fa indrindrandrindra amin'ny hoe vehivavy izy zany mbola hoe mitazona an'io hatramin'izao. Avy nanao fampisehoana tany mainty rano ary azo an'Antsalova ny tariny no niaram-boina. Mpikambana amin'ny tarika iray hafa ihany koa no namoy ny ainy niaraka taminy.
raha ny vaovao azo nivadika vokatry ny resaka teknika ny fiarabe nitondra ny tarika sy tarika iray hafa namony hainteny eo ity mpanakanto ity isan'ny afatra napetra amin'ny fony fahavelony tsy maintsy hanaovana fety manetriketrika eto Antananarivo. Araky ny tenin'ny pasteur hoe nanafatra mihitsy izy io tsy maintsy mpandalovy Tananarivo anaovana fety be Tananarivo eto dia izy amizay voampadalovy Toliara fa izy hilevina ny Antongobory any districtny Betokantsimba any d'origine avy any zany izy fa izy tsy maintsy handalo eto ambo resaka manam-pahefana mikasika an'izay zay na atao paleve sa atao aiza fa tsy maintsy mbola ampiakariny eto an-drenivohitra araka izany ny nofo mangatsiaka an'ity mpanakanto ity. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo andalam-piresahana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny fianakaviana amin'ny fanatanterahana izany. Izahay eto amin'ny Kolomo dia mirary fampahirizana feno ho an'ny artista namany sy ny fianakaviana manamanjo. Maresaka avy any ivelany no anoisantsika izao fampahalalam-baovao izao sambany hatramin'ny nanombohan'ny ady ataon'ny tafika Amerikana amin'ny vondron'ny État Islamika no nitaroka bomba ireo vondrona jihadista ao Syrie ny fiaramanidina Amerikana raha ny tatitra voaray raka sy ny faritry Deir tsy lavitra ny sistan'ny Irak no voakendriny zany taroka bomba zany ny aliny alatsinainy ifo talata. France 24. Sambany hatramin'ny nanombohan'ny ady amin'ny famongorana ireo jihadista nanomboka ny 9 aogositra lasa teo no nikendry any Syrie ny fiaramanidina Amerikana raha toka ny sesy ny taroka bomba tao Iraka tao anatin'izay fotoana izay. Nisy ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny ny Pentagone tamina tambazotra serasera iray nilaza fa fitaovana toy ny fiaramanidina mpiady sy misila Tomahawk no ampiasain'ny tafika Amerikana sy ny tafika avy amin'ny firenenkafa izay nanaiky ny aradita amin'ny États-Unis amin'izao ady atao amin'ny vondrona avy amin'ny État Islamika ireto. Raha tambatra manodidina ny 20 ireo voakendry amin'izany taroka bomba izany. Isan'izany raka toerana isan'ny mitobindreo jihadista. Firenena manodidina ny 70 no nanaiky aradia amin'ny États-Unis amin'ity fanafiana ity toy ireo firenena arabo. 10 andro mahery izao tamin'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama nanome tokony Amerikana izy fa hanintsika ireo jihadista n'aiza mizy azy ireo. Si vous menacez les États-Unis, raha manotoina ny États-Unis ianareo izy sy ahita fandripalemana ianareo n'aiza le ianareo. Hatreto raha ny faneho-kevitra azo avy amin'ny Syrie dia fa nampahafatary ny Washington meloa ny amin'ny fisiany daroka bomba ao Syrie i Damas. Tompoko lahy sy tompoko vavy rehefa avy eo amin'ny valorona sasany no anaranao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ny tena kosa mametraka ny mandram-piona mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.